riavana malala mpifaliana mandrakariva azontsika miona toyzandray meny tompo ty andro vaovao ty azontsika mandray ny afatra tsara enontsika ny ten'andriamanitra ihany koa ao anareo zay voantso ho an' Jesosy Kristy malan'andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana van'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Zoma 6 septambra 2022 ivanjenantsika no hevitra hoe velon'ny finoana ny mpino andeha ry havana hidera n'andriamanitra sy akalaza ny anarany isika hideranao amin'ny foko rehetra aho inatreandreo andriamanitra no ankalazaiko anao hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho ka hideranarnao no ny famindro amponao sy ny fahamarinanao fa efa meno voninahitra ny teninao ao ambony anaranao rehetra amen.
hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra io, Andriamanitra marina ary tokony ekeny ianao fa mahay mampiaiky ny olonao rehetra ny famonjena ataonao no ny serinao. Misaotra sy midera ary mankalaza narinao masina izay mivavaka aminao. Tompo, mpanota mandry izay, ko mangataka famindramponao, mamindrafo aminay ary mamelahany erikay. Afao izahay, fa ny fananao masina izay hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, fa mila mivelona amin'ny finoana izahay. Anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny epistely soratan'i Paoly ny Romanina. Romanina 10 ka ny 5 ka hatramin'ny 10. Mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy. Fa Mosesy nanoratra fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-pona hoe iza niakatra ny an-danitra dia nampidina an'i Kristy izany, na iza ny hidina any amin'ny lalina dia ny hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana ny lazaina? Eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy eo am-ponao, dia ny teny amin'ny finoana izay torianay. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inoana ahazoana fahamarinana ary amin'ny vavana ny ekena ahazoana famonjena. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tonso hamonjy ianao, ilay fidy sy niantso anao, dia eny efa niekenao koa ho tomponao. Mofinaina vakina tamintsika teo, henitsika teo ny Romanina 10:15 ka hatramin'ny 10. Dia misy izao teny izao voasoratra hoe fa amin'ny fo no inoana ahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no ekena ahazoana famonjena. Ho ny 10. Teny nilazany amin'ny fanamarinana sy ny famonjena ity teny ity. Inona no ambarany amintsika? Tsy maintsy mino amin'ny fonao ianao. Sandriavana, tsy maintsy mino amin'ny fonao ianao. Eo amin'ny 10 dia lazain'i Paoly hoe mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy, nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Dikany, tsy maintsy mino ianao fa tsy mpaminany tsotra fotsiny Jesosy, fa tena Andriamanitra velona, mendrika ivavahana, tahaka amin'ny fanekem-pon'ny Tomasy hoe tonga sy Andriamanitra. Zava-dehibe izany ry havana, tsy maintsy mino amin'ny fonao ianao. Ny afatra faharomenanao dia izao hoe tsy maintsy manaiky amin'ny vavanao ianao. Izany koa nambaran'i Paoly eto. Io fanekeny vava io no antony farambarana amin'ny fanekem-pinoana ataontsika rehefa mivavaka. Sy antony ho fanekena samihafa ataontsika. Izany hoe tsy finoana koboninao am-po fotsiny, fa tsy maintsy ambara iseho, ary tsy tenitenenina isehona fotsiny, fa tsy maintsy miorina amin'ny finoana ao am-po miafina. Izany ilazana ary izany no ilaina raha tiantsika ny handray ny fanamarinan'Andriamanitra antsika sy famonjena tanterahany tao amin'i Jesosy Kristy. Ry havana, zava-dehibe eto ny azonao mandinika ny finoanao amin'ny alalan'izany teny izany, ny amin'izay tokony ary ny tsy maintsy ataonao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ny finoana amin'ny fonao ary ny fanekenao amin'ny vavanao. Raha izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra rery any. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinainany menao izay milaza ny amin'ny fanamarinana sy ny famonjena, izay manambara fa tsy maintsy mino amin'ny fonom-pino ary koa tsy maintsy manaiky amin'ny vava. Mivavaka izay mba hampaherezy ny finoana ny mpitsabo marary, ka nehoanao fa Jesosy Kristy no mpamonjy, ka nasitrana marary rehetra mila ny vavakay. Vavaka aminao izay ny tahianao anay tsiraray, eo amin'ny sehatra misy anay, ary mijoro vavy ny menao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao sy ahitianao, ka hanasoa ny tokantrano sy ny fiarahamonina, ny firenena, ny fiangonana misy anay. Jesosy, atanjao ireo azo paorina, toandro mario sikolina, ireo sahirana, vonjeo arovy izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsonjovy any am-pigadrana, bitaheny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, ny fikasanay tsara rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, mivavahanay, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: ranay eo izay an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana ny tsodrana totra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
engane Jesosy Kristy tombontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nomeny antsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara ny fahasoavana. Ampiona ny fonareo ary ampasera ireo anao izay tsara rehetra ao amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.